Miara-misaotra an'Andriamanitra isika tafitasoa ny herinandro lasiny ary miditra amin'izao herinandro vaovao izao ry havana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ndeha hosokafana manoloana ny salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito, salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito, mitsangana ary hanome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo, Andriamanitra no aro sero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra no ny fisavokany. Misy hono koa ny sampany dia mampifaly ny tanàn'Andriamanitra, fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ao maraina ny andro. Mitabataba ny firenena samihafa, nikotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakova ny fiarovana avo ho antsika. Amen. Hivavaka isika. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra, miombona eo anatrihanao indray, amin'ny alalany tony fanompoana masina itony, ka midera sy mankasitraka anao. Mideranao fa Andriamanitra mahery ianao, mbola nampisy ny mazava indray, mbola namoana imaraina indray, mbola nahatanteraka ny dianay ho tafahoana aminao eto amin'ity tranonao masina ity, mbola tsy nandrava an'izao tontolo izao. Misaotra anao fa Andriamanitra miany fiainan'ny zanakao ianao. Tamin'ny fahorianay dia niara ory taminay ianao, tamin'izay fifaliana na mangina ho anay dia teo ianao. Misaotra fa niambina ny varavarankelinay sy ny varavarambenay ianao, ary tsy namela ny fahavalo hianika ny vohitra sy ny tanàna nisy anay. Misaotra fa niambina ny fanahinay koa ianao, ary mbola tsy mamela anay ho tafandrimandry, anatona anao ankehitriny. Manatona anao amin'ny fanetretena ary izay mitondra ny tsy fahatanteranay, ka mangata-pamelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mangataka ny amindranao fo amin'ny fiangonanao naiza naiza, mangataka ny amelanao eloka ny firenenay. Mangataka koa izahay ny hanomezanao ny fanahy masina hampahatoky anay ny famelan-keloka, ahatonga anay hiaina fiainam-baovao hatrany, dia mitenena aminay mba hitombonay amin'ny fanantenana eo am-piandrasana ny fiavianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Luka toko faha 20 manomboka amin'ny 15 hatramin'ny faha 20. Luka toko faha 20 manomboka amin'ny 15. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra, raha oviana no avy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema, fandrao vao fitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady ianao hoe, izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro ho aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, izy firenena hitsangana mely firenena, izy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy horohoro-tany lehibe, ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola nankely amintsika trano ny asan'ny fanahy masina ahafahantsika mandresy mandray ny afatr'Andriamanitra amin'ity fotoana ity ry havana.
Filazantsara ka ny lioka toko faraky amin'ny roapolo andiny fahadimy hatramin'ny faraky ambin'ny folo perikopa omaly ary avery ny tompo amintsika amin'ity alatsinainy ity izany ry havana. Rehefa mamaky ny soratra masina eo ambany masontsika isika ka mamadibadika ny manodidina dia mahita fa zavantranga tao anatin'ny herinandro masina izay ambarany perikopa manoloana antsika. Niakatra ho an'i Jerosalema i Jesosy araka ny lioka toko faha 20 dia efa niatrika ny fanontaniana sedra nataon'ireo antoko-pivavahana jiosy samihafa toy ny sadoseo akaiky eo ny amin'ny nidirany tao amin'ny tempoly ka nahitany ilay mpitondra tena nandatsaka farantsakely fivelomany manontolo ary manaraka izany perikopa ambany masontsika. Raha atao mifanohy ny tantara dia toy ny hoe avy tao anatin'ny tempoly Jesosy sy ny mpianatra dia nivoaka ka mba miresaka hoe tena tsara ilay fiangonana, tena tsara ilay tempoly fa Jesosy nanao hoe horavaina io. Ary manontany ny mpianatra hoe diroviana zany io no horavaina, inona ny famantarana? Dia mametraka ny tompo manao hoe isy mpaminany sandoka fa za manaraka azy, iseho koa ny mosary, ny horohorontany, ny ady, firenena, amely firenena, fanjakana hitsangana, amely fanjakana, fa za mbola taitra aloha, tsy mbola tonga ny farany. Izany ry havana no vendikevitra atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Ny mpianatra mijery ny fahatsarana tao amin'ny tempoly ary tehiteny amin'i Jesosy hoe tena tsara ilay rafitra. Fa manomana ny tompo ny amin'ny fisiany ny faharavana indray amin'ny tempoly. Faharavana voalohany moa dia ny fanandevozan'ny babiloniana ny firenena atsimo, Joda. Tsy hoe nentin'ny fotsiny ireo olona manam-pahaizana sy manan-karena nakany Babilôna, fa noravainy koa ny tempoly tamin'ny taona 426 talohan'i Kristy. Rehefa tafavena avy any amin'ny fahababony Babilôna ny firenen'ny Joda dia nanarina indray ny tempoly faraparan'ny taonjato fahaenina manodidina ny 216 talohan'i Kristy. Io no fanorenana ny tempoly faharoa. Tempoly voalohany ny an'i Solomona rava ny 426 na 700 taona teo. Tempoly faharoa niarahana tamin'i Zerobabela sy ry mpaminany Hagai tao anatin'ny faraparan'ny taonjato fahaenina, ary io resahany tio navaoziny Herôda tompon'andraikitra amin'ny fanjakana romanina izy io. Efa ela izany hoe 500 taona talohan'i Kristy, aty amin'ny taonjato voalohany talohan'i Kristy nisy mpanavaozany. Ary rehefa mijery ny jaona toko faharoa isika andininy faha 20, raha ny tenin'ny tompo manao hoe raha vao ity tempoly ity fahatsangako indray izy ateloana dia hoy ny jiosy hoe 470 taona izao no nanaovana nytiako horavainao anatin'ny 3 andro ve? Izany ilay tantara momba ny tempoly ry havana. Feno famirapiratana no fanavaozana nataon'ny fanjakana. Mety heritreritra ny rova angamba isika, fa nataon'ny tompo hoe tsisy dikan'izany, ravaina ao anatin'ny ndray melatra fotsiny. Izay ilay fiavian'ny tompo. Ary tandremo ny amin'ny mpaminany sandoka milaza ny fiaviana andrava. Tandremo ny amin'ireo famantarana aoka atoky an'Andriamanitra isika. Ireto ry havana ny afatra miompana amin'ny lohahevitry ny perikopa trano manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Voalohany mifikira amin'ny fahatsarany, ny faharoa mifikira amin'ny fahamarinany, ary ny fahatelo mifikira amin'ny fahefany.
mifikira amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Betsaka ny famirapiratany mety mambabo ny fotsika eto amin'izao tontolo izao, na ny fotodrafitrasy, ny tranonao matehonina, ny toeram-piasanao mahavokatra be, ny fianaranao mampandroso, ny tokantranonao mahafinaritra. Tsara zany, tsisy maharatsy an'izany, saingy tsy ifikirana izany. Oravaina indray mpimaso io, araka ny tenin'ny tompo eto amin'ny 5:5, na ny tempolo feno fahatsarana sy no avaozana nampiana fanatsarana vato sarobidy azy, feno fahamasinana, oravaina. Ny fitaoman'ny tompo dia izy lay nahary izao tontolo izao tamin'ny fahatsarana, ary mbola hanavao indray an'izao tontolo izao. Raha vao ity tempolo ity, fahatsangako indray amin'ny atelona. Ny fandravana tempolo sy ny fananganana tempolo riavana dia filazana, fivadiana na fiovana vanim-potoana vaovao araka an'Andriamanitra. Tempolo voalohany andron'ny Solomona, tempolo faharoa niverina-pahababoana ny zanak'Israely, firenen'ny Joda, tempolo fahatelo raha aty amin'ny testamenta vaovao dia zasy ianao. Lay tempoly tsy natao tanana, lay onena ny fanahy masin'Andriamanitra. Izany lay dingana vaovao, vanim-potoana vaovao. Tsinotsinona ny fotodrafitrasy, tsinotsinona ny fahatsarana iainana ao anatin'ny reny, tsinotsinona ny fahatsaran'ny tanàna ny farany mandroso indrindra azy. Fa ny tsara indrindra dia ilay vaovao aorin'Andriamanitra. Izasy ianao tempolo vaovao, mandihy vanim-potoana vaovao, vanim-potoana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Mifikira amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ilay efa namonjy ianao tao amin'i Jesosy Kristy, ka na dia rava azy izao tontolo izao, ianao tsy ho rava, miaraka amin'ilay tompony fanorenana. Ho avy Jesosy Kristy mandrasa, mifikira amin'ny fahamarinany. Eo amin'ny 7, 9 dia misy fampitandremana ny amin'ny fisian'ny mpaminany sandoka, ny amin'ny fisian'ny fampianarana tsizy, ny amin'ny fisian'ny fitaomana mandoka. Aza makano Kristy, aza mino o Kristy. Efa nisy ary nampiomana antsika Kristy ny amin'ny fisian'izany mandraka ankehitriny. Fiangonana voalohany dia efa niady tamin'ny mpaminany sandoka, niady tamin'ny fampianaran-diso. Mandraka androany mbola misy zany ary mihabetsaka azy. Misy ny marina honohono momba ny filazantsara, misy ny marina mandoka momba ny azo fijalian'i Kristy, misy ny marina osoka momba ny atao hoe fitahiana. Fitahiana tsy mandalo azo fijaliana riavana dia fitahiana tsy izy zany. Tadidio fa ny tompo raha niteny tamin'ny olona anankiray ty hanaraka azy dia hoy izy manao hoe ny voro-manidina manana ny akaniny fa ny zanak'olona tsy manana ny andrininy lohany. Izany hoe sady tsy matoro ny miady saina ny te hanaraka ny tompo tahaka ny Jesosy tsy manana ny andrininy lohany. Ny fampianarana honohono, ny fampianarana mamitaka dia manivaka any amin'ny fitahiana. Tsy hoe tsy misy ny fitahiana, fa ndao aloha handalo ny azo fijaliana. Mampitandrina ny tompo, ho avy izy, azaravaina ny fahamarinana ny filazantsara. Aoka iorina tsara amin'ny fahamarinana sika, dia izy ilay niaritra ny azo fijaliana mba ho fifaliana ho antsika, ilay niaritra ny fanozonana mba ho fitahiana ho antsika. Tandremo tsy handalo eo amin'ny azo fijalian'i Kristy eo ampiandrasana ny fiaviany. Mifikira amin'ny fahamarinany, ny filazantsara marina, Kristy nijaly mba ho fifaliana ho antsika, Kristy niaritra ozina mba ho fitahiana ho antsika. Fa ny fahatelo dia ny hoe mifikira amin'ny fahefany. Eo ny 7 hatramin'ny 11 dia misy fanambarana ireo loza mety hiatra, eo ny ady, eo ny horohorontany, eo ny mosary. Raha miteny hoe ady dia ilay faharavana ny fihavanana,
raha miteny hoe orohorontany dia fanehoan'Andriamanitra ny fahefany tsy azontsika hivalozana. Io tsy basy amatafondroka hoe misy ampinga hiarovan-tena na hoe misy valiny azonao atao, tonga ny orohorontany mirodana ny zavatra rehetra. Ny mosary indray mamely miadana, menona andrazan'ny fahafatesana ny olona. Faharavana avokoa no ambaran'ny ady, faharavana ny ambaran'ny orohorontany, faharavana no miandry ny olona tratra ny mosary. Fa izao manana fahefana amin'izany ny tompo, ary izy ny tompo ny teny farany. Tadiditsika tsara zany tantaran'izy telo lahy nalatsaka tao anaty laforo impitona fanaina, fa nisy ilay fahefatra ny fe ny hafanana. Tsy maina singam-bolo ray azy, Sadraka, Mesaka, Abednego. Misy ilay olona fahefatra, tompo ny fahefana eo anoloan'izay zavatra heverinao mamay be amin'ny fiainanao. Misy ilay fahefatra, tompo ny fahefana mandra-piaviny, ninona zavatra mitranga, ady, fifandritahana, mosary, orohorontany, zay mamena ambany mena antsika zanak'olombelona, dia tadidio fa ho avy ilay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ilay fanampitony ny ranomasina koa tsy tokony ho adonontsika izany ry havana. Mifikira amin'ny fahefan'Andriamanitra, tsy tompo ny teny farany ny loza, tsy tompo ny teny farany indrindra ny fahafatesana, fa ny fiainana sy ny fahavelomana ao amin'i Kristy, tompo ny teny farany. Nanana fahefana tamin'ny fahafatesana ny tompo, raha naneho ny heriny tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ry havana malala mandrasa ho avy ny tompo, fikiro ny fahatsaran'Andriamanitra. Aza mifikitra amin'izay fahatsarana mety ahazonao aina ety amin'izao tontolo izao. Fikiro ny fahamarinany filazantsara, fa aza sodoka ny filazantsara sandoka, ny tsao sy ny fahamarinana honohono. Fikiro ny fahefan'Andriamanitra, fa izy ny tompo ny teny farany, fa tsy ireo fahoriana izay mitondra amin'ny faharavana hatrany amin'ny fahafatesana. Engane ompino mandry tsara ny fiavian'ny tompo, mifikitra mafy amin'i Jesosy Kristy isika. Amen. Andriamanitra rainay eo nomenao ny teny mba hahafahanay mifikitra tsara amin'ny fahatsaranao, fa tsy amin'izay famirapiratany eto amin'izao tontolo izao manodokanay. Nomenao ny teny hahafahanay miandry ny fiavianao, ka hifikitra mafy amin'ny fahamarinana, mba heveranay ny teninao manao hoe ianareo izay efa nijoro tsara aoka hitandrina fandrao lavo. Nomenao ny teny mba hahafahanay mifikitra amin'ny fahefanao, na dia mitady ho resy ny fahoriana sy ny ady ny tsy fitsinkanina, ny loza voajanahary azy izahay eto amin'izao tontolo izao, ahianao ny tompon'ny fahefana rehetra ary efa nandresy hatramin'ny fahafatesana. Misaotra tompo mampahiry anay, ka omeo anay ny fanahy masina ahafahanay miaina ny teninao, tsy ho mpiaino manadino izay ka mitaka ny tenanay. Ho avy ianao Kristy, izay ety amin'izao tontolo izao no miandry ianao. Izao tontolo izao misy fahoriana, ko angatahanay ianao hiditra an-tsehatra ny fitsaboana ny marary rehetra, na ny atokantrano izy ireny na ny amin'ny hopitaly, eny mety eny an-dalambe. Angatahanay hiditra an-tsehatra ka hampionana ny manamanjo. Irinay ianao hanafaka anay amin'ny olana samihafa, malaky mahazo anay. Antenainay ianao, fa tsy hanadino hanolotra fifaliana ho anay, ary tsy hamelanay hifaly araka an'izao tontolo izao. Misaotra tompony amin'ny firenena amponenana ho anay, mandeha fotoan-tsarotra ao anatin'ny fanarenana sy izay ambara hoe fanavaozana ity firenena misy anay ity, fa mizany dia misaotra anao izahay, fa ianao mbola miazona ny teninao, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Avaozy izahay mba ho tena tempolo ny fanainao masina marina, avaozy ny vahoaka malagasy mba tena ho tempolo vaovao, honenanao ilay Andriamanitra marina tsy mamitaka. Avaozy ny mpitondra isan'ambaratonga eto amin'ity firenena ity, ka hifikitra marina aminao,
fa tsy hitondra azy fijaliana manodoka na hitory azy fijaliana sandoka. Tompo Andriamanitra, mba tena hotovinao aminay fa ny olonao marina izay manatona anao amin'ny fotoritory sy mangorakoraka ho an'ny firenena dia hitondraonao famonjena ho an'ny firenena tahaka ny Esterako. Misaotra anao izahay hamangy izao tontolo izao amin'ny famindramponao indray mandritra ity tontolo andro ity, ka ireo minidy sy mahafantatra anao dia hovanginao amin'ny fanahy masina ary hanirahanao mpanompo andresy lahatra azy ireny. Ireo efa manara-dianao na tratra ny fanenjehana na miasa amin'ny kitsiposy amin'ny ezaka samihafa na inona Tompo, tanterahan'izy ireny ho an'ny fanjakanao eo am-panarahana ny lalanao dia ampio izy ahajoro tsara ho fanasina sy fahazavana. Mivavaka aminao izahay any amin'ny tany misy mosary, amin'ny tany misy arety mandringana, amin'ireo tratry ny loza voajanahary, ho an'ireo mbola misy ady tsy mety mifarana. Tompo, famantarana mampitaintaina an'izao tontolo izao ireny, fa ho feno fanantenana ny kristianina, hanome fanantenana ny manodidina azy koa ny fiangonana, fa miandry ny fiavianao hanavao ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy, anonona vavaka ampomangina izahay ny amin'ny tontolo andronay, asa mandrara, fiarahamonina mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra, ny fiainanay isa-tokantrano. Anonona vavaka ampomangina koa izahay ho an'ireo havanay any amin'ny faritany, mila ravinahitra, any ampitan-dranomasina mandrato fianarana na miasa koa. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mitandrano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Izao Jehovah no Andriamanitrao, dia ny Ray Masina Israely mpamonjy ianao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.